William izay vaovao fahasalamana izay dia nisy ny fihaonana anio tolakandro niarahana tamin'ny Usaid sy ny masoivoho Amerikanina ary ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka izay nanoloran'ny masoivoho Amerikanina vola mitentina ray tapitrisa $. Fanampiana arabola entina indrindra anatsarana ny fahasalamana fa eo ihany koa ny ady atao amin'ny piesta. Nanolotra vola mitentina ray tapitrisa $, ny masoivoho Amerikanina entina iadina amin'ny fianakin'ny valana aretina pesta. Izany no hita nisongadina tamin'ny fihaonana teo amin'ny Usaid sy ny masoivoho Amerikanina ary Ministry ny fahasalamam-bahoaka anio tolakandro teny ministeran'ny fahasalamana etsy Ambohidahy. Tapitrisa dia voalohany entina iara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka mifantontosana ny fiasa fiarovana sy fiatrina ny valana aretina pesta tia. Isana zany ny fiara-miasa kely amin'ny pasteur amin'ny fanomezana ny fanaovana ny fanaovana ny fitilina andreo marary entina makeny any zany sy ny fanaovana ny fizahana fotony isaky ny tanàna amatarana aiza ny toerana mety mbola misy an'ilay aretina. Eo ihany koa ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ankoatran'ny pasteur zany dia misy ireo fikambanana sy mpiara-miasa hafa izay miara-mantontosa ny fiatrehana ty valana aretina pesta tia. Eo ihany koa fanaovana mivantana andreo lantsitsika hoe agent communautaire mpiara-miasa amin'ny fahasalamana nivon'ny tanàna majinika. Nahita mpahombiazana ny fiara-miasa teo amin'ny Usaid sy ny masoivoho Amerikanina. Niara-miasa tamin'ny ministeran'ny fahasalamana nindrindra ray taona sy tapany. Tokony niara-miasa tokoa satria anisan'ny tena zavatra vaovao noentin'ny zareo teo anivon'ny Usaid izay mpiara-miombonantoka ny ministeran'ny fahasalamana dia ny fanatsarana ny atao hoe fahasalamana eny fotony. Nampatsiahivon'ny masoivoho Amerikanina Robert Yamate ihany koa fa efa nisy fanolorana teti-bola $10 teo aloha ka efa mitentina $10 sy ray tapitrisa $. Izao no natolotra entina iara-miasa iadina amin'ny valana aretina pesta. Araka ny nambaran'ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka hatrany dia efa voafetsy kelikely ny pesta satria raha ny any Tomasina izao dia efa tamin'ny 20 Oktobra lasa teo no tsy nisy maty intsony ary 2 sisa no marary efa andalam-pasitranana ihany koa. Ary ny eto andrenivohitra izay nandalo dingana goavana ka efa milamina tao anatin'ny 5 andro lasa izay ka tsy nahitana trangam-pahafatesana.